Mantsika ny fotsika eo amin'Andriamanitra satria fotoana tena tsara indrindra ho aso anao ty. Alleluia. Tsy satria misy jiro dia tsara. Fa eo Jesosy Kristy. Io le fahatsarana tapitrohatra. Vonina indray izy ny andraintsika tsiraray avy voninahitr'Andriamanitra. Sao raha vonin Jesosy eo aminao dia fanontaniana apetraka hoe efa niomana ventsika tena eo amin'Andriamanitra. Izay no antony ny vavahantsika mba ho vonina tsara amin'ny asa tsara rehetra isika rehetra. Ataontsika hivavaka ary. Ilay tsara indrindra masina sady mandrakizay. Raha ny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, misaotra anao zahay fa fitiavana ianao. Misaotra anao zahay fa tsara ianao. Misaotra anao zahay fa Andriamanitra tsy mba manadino anay ianao. Misaotra anao zahay fa eo foana anay, eo foana ianao ho anay tsiraray avy. Misaotra anao zahay ny amin'ny teny, misaotra anao zay ny amin'ny fitariana, misaotra anao zay ny amin'ny fampianarana, misaotra anao zay ny amin'ny teninao zay manangana sy manasitrana anay tsiraray avy. Misaotra anao sahady zay ny amin'ny teny zay ampitondrainao amin'ny mpanomponao. Misaotra anao sahady zay ny amin'ny vavolombelona. Misaotra anao sahady zay ny amin'ny fiankohofana. Misaotra anao sahady zay satria voniny ianao Andriamanitra ny handray anay. Zahay koa Jesosy tena hoe te hiaona aminao, te hitanao, te hiantoraka eo an-tongotrao satria fantatra efa eo le toerana feno fitiavana, eo le toerana tsy misy fanamelohana, eo le toerana misy fanantenana tsara indrindra, eo le toeram-pananganana. Jesosy eo miondrika izahay satria fantatra efa ianao no mampisy anay ary ianao no antom-pisinay Andriamanitra. Ny aminay rehetra Andriamanitra dia efa miankohaka eo anatrehanao, manaiky ny fahalehibiazanao, manaiky ny maha ianao anao ary manolotra ny tenanay iray manontolo ho anao. Ilay tsara indrindra, ilay tsy miova omaly any ora mandrakizay, ilay mahavita amin'ny teny feno fahalefahany eo am-pototsofinay ao anatin'ny ady mety mangotraka. Ianao Jesosy, ilay tokana tsy mba manary anay, ilay tokana tsy mba manadino anay. Ny teninao no mamoky ny fiainam-pananay tsiraray avy, ka mahatonga anay androso sy hijoro anana fanantenana mandrakarivany amin'ny mandrakizay. Fa efa nomaninao Andriamanitra ny zavatra rehetra, dia izay koa Jesosy hanomana ny fonay mba ho vonina ny handray anao Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny herinandro izay natrehanay, misaotra ny amin'ny fizahan-toetra, misaotra ny amin'ny zavatra tsy tanteraka. Eny Jesosy, misaotra izahay satria fantatra efa ny lalana hitondranao anay ny tsara indrindra. Tsy ny fahitanay, tsy ny zavatra hitanay, tsy ny fanirianay, aoka tsy ho izany no tanteraka Jesosy, foka ilay fanirianao Kristy no tanteraka eo amin'ny fiainanay tsiraray avy. Aoka ny androm-piainanay mihitsy, ny mombanay, ny isan'andronay, ny andavanandronay Jesosy, dia ho fotoana hianaranay an'ilay hoe tena miankina aminao, tena miray aminao, tena mikambana aminao. Amin'ny anaranao ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana mandrakizay, ilay ando alian'ny lohalika rehetra, ilay masina sady avo indrindra, ilay fiainao tsarana, ilay fitiavana, dia ianao zany ilay rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotra raha eo, misaotra raha eo. Andaontsika rehetra samy misaotra an'Andriamanitra. Asaika anao hisaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao, ny amin'izay rehetra nataony teo amin'ny fiainantsika, ny amin'izay rehetra avela mitrango eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Isaora izy. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny ankonana, misaotra ny amin'ny fiarovana, ny amin'ny fanompona ihany koa, indrindra ny amin'ny teninao Jesosy Kristy izay manangana. Tsy mahatsiaro tena ho irery izahay satria sady omban'ny teninao ny fenonao ny fananao masina. Alleluia. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra, ny amin'izay rehetra misy, ny amin'izay rehetra tsisy, ny amin'izay rehetra mandalo, ny amin'izay rehetra mitoetra, fa izany rehetra izany dia ianaranay mahita fa ianao irery ihany tsy miova, omaly any ora mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. 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 Afaka miteny amen ve ianao? Amen. Alleluia. Andaontsika maka ny salamo fahazato andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Ny salamo fahazato andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy, ny rahantsika rehetra mamaky. Tahaka izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, salamo fiderana izy ity. Mibio an Jehovah ary tany rehetra, manompo an Jehovah amin'ny fifaliana, mankanesa eo anatrehany amin'ny fiompiana. Aoko ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny, midiry eo mivavady amin'ny fisaorana ary eo akianjany amin'ny fiderana. Misaora azy mankalazany anarany fa tsara Jehovah mandrakizay ny famindram-pony,
ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Amen. Ny amin'ny rehetra Jesosy isaotranao foana. Aoka ianao nomeno momba anay ny amin'ny rehetra. Aoka tsy ho hita tsony ny dian'ny lasanay Andriamanitra, satria ianao no mameno anay isan'andro isan'andro. Jesosy eo ampianariny fonay Andriamanitra mba hitempy mankany aminao mandrakariva, ary ny masonay dia entinay hibanjina anao ilay tompony finoanay sady mpanefa izany. Fa tsy manan'izay Andriamanitra raha vao tsisy anao, ary tsy azo antoka ny fiainanay raha vao tsy eo am-pelatananao. Eo am-pelatananao ny ametrahanay ny momba anay rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Raha sitraka ao, asaika anao hitehaka mafy an Jesosy. Asaika anao hika aleluia mafy an Jesosy. Aleluia. Aleluia. Andao asandratsika indray ny tanantsika. Aoka ho feno fifaliana ny fonao sady manatra tanana ho an Jesosy dia ndao hiary ilaza indray hoe Jesosy aza ny faly fa tonga eto amin'ny fanatrianao androany. Fantatro fa ianao fa nialoha lalana ianao eo amin'ny fiainako mandrakariva. Fa androany Jesosy misafidy indray anokana an'ity fotoana ity anamasinako ny anaranao. Tonga soa eto ianao fanamasinao. Tonga soa eto ianao Jesosy malala. Tonga soa eto ny fanatry ianao amin'ny fifaliana Jesosy no akanesanay eto androany. Tsy hoe maika hitaraina izahay na maika ny angataka, fa maika izay Jesosy ny anolotra ny fonay mba ho fitoerana maminao. Aleluia. Teneny Jesosy tonga soa eto ianao Jesosy. Tonga soa ao amin'ny fisaintsainako ianao. Tonga soa ao amin'ny tontoloko ianao. Le tontolo tsy misy mahita afa-tsy ianao Jesosy. Tonga soa ao ianao. Manome anao ny seza fiandrianana. Le tokana tompo mba hanjakanao tanteraka androany. Misandrata Jesosy. Inzay tompo le feona erekanao fukua famani mafyanya teyubuna alalanao inzay tompo le feona erekanao fukua famani mafyanya
raisinay amin'ny fifaliana ianao Jesosy, raisinay amin'ny fanajana, raisinay amin'ny mpitiavana tanteraka. Eny Jesosy tsy natsoanao ho mpanompo izay fa natsoanao ho zanaka. Noho ny amin'ny Jesosy zanakao dia tonga mpiray lova aminy izay, ary lasa natsoanao hoe zanako, asan'ny tanako, adidiko. Androany Jesosy eo, ny atolotra ianao dia ny fonay. Fantatray fa ny mahaliana anao, ny tokana mahaliana anao Jesosy tsy ny fanatitra, tsy ny volanay, fa ny fonay. Ka raha anoso menaka anao izay androany, dia ny fonay nomena ianao Jesosy. Ilay fovonanaika ianao, ilay fovonany andeha araka ny fitarianao, ilay fovonana angina ho faty fa ho velona araka ny sitraponao. Androany Jesosy tonga eto izay manatitra voady indray ho satro-boninahitra ao androany. Ny voadinay aminao Jesosy eo dia izao hoe izay tombonandro omenao anay, izay mbola fotoana omenao anay havelomanay dia tsy ho lanianay anaovana izay rehaka izao tontolo izao. Fa kosa Jesosy hikatsahana isan'andro ny tavanao mba hafalo ny fonao. Mandrosoa Jesosy, tonga soa ianao dia tena hoe raiso ny fiandriananao eo amin'ny fony tsirairay avy. Ianao hanafaka anay amin'izay vesatra Jesosy eo, ahatonga anay tena hoe vonona tsy misy fepetra ny amin'izay teny rehetra lokon'ny vavanao. Amen. Alleluia. Alleluia. Natsanganao ho zanakao aho, natsoinao ho zandrinao, fa mbola mpanotao hoe nanolotrany ainao ianao. Inona nataoko Jesosy eo, inona navalako anao e, tsy mbola nahita fitiavana lehibe noho izao. Raha mbola velonao zao no faniriko itsaokanao, ny antony fisiko itsaokanao. Itsaokanao amin'ny androko rehetra, itsaokanao anao tsisy fetra, itsaokanao. Dao iary lasika avaosiko ny fomba fisainako. Amen. Avaosiko ny fomba fisainako e, ho fonenanao marina, mahomby anao ny fiainako e, anaovanao izay tianao atao. Ho tamana ianao Jesosy eo, tsy ho teriteny fanahinao, hitaro ny fo
Anao Jesosy, tsapako ny fanatrianao, mamelombelona ary, manamafy an Jesosy, satria fantatry fa eto ianao zao, manamafy an Jesosy fa ianao ny anterako, ianao ny akinako, tsy anaiko feheziny zavatra misy a Jesosy, fa anaiko andeha olona araka ny fonao, olo ny finoa mba ahitako sitraka aminao. Androany ilay tananao izay efa fantatro efa niazona tamin'ny fotoana tsy nahatakarako an'izany akory ary, mbola fantatro fa miazona mihoatra lavitra satria fantatro ankehitriny lanja ny fanatrianao. Androany mbola te hisisika Jesosy, tsy manana inina alahatra fa tonga fotsiny dia hiantoraka amin'ilay raiko ilay tia. Alleluia. Ianao no fialovako, manodidina. Alleluia. Mina
Alléluia. Tonga fotoana mazoterina tonga fotoana nomezana voninahitra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny zava-mahagaga nataony tokoa teo amin'ny fiainantsika araka ny hira teo hoe inona navaliko an' Jehova noho ny soa rehetra nataony tamiko. Tantarao ary ny zavatra nataony Jesosy. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy dia miraharentsika ho tahin'Andriamanitra ihany koa ny zavatra nataony Jesosy tamiko averiko anazy ihany ny voninahitra. Nisy fotoana mivarotra moa ny asako manao gargoty dia nanaintaina be ty latanako ty zany nanomboka ny atalata tamin'izay dia tsy fantatro hoe inona ny antony zany fa nanaintaina. Nanomboka ny alarobia dia nisy zavatra amin'izay teto amin'ny ilany ekibeako teto ohatrany hoe mangana aloha ny voalohany, tsy tory tsy naninona fa to dia mangana be. Dia ny alakamisy dia eniko ohatrany niakatra anakaty ilay fanaintainana dia ohatrany hitako hoe mitady voraka ilay akibeako. Dia hoy zaho hoe Jesosy ahoana ary tio dia na manaintaina tio nahoana dia tsy maintsy tonga any amin'ny tranompokon'olona Analakely satria fantatro fa ao ny fanatrehanao. Dia rehefa tonga teto ny Zoma zany dia mipetraka eo dia eniko ilay izy manaintaina be. Dia ao anatin'ny fiderana dia niezaka ihany moa nitsangana dia nideran'i Jesosy dia averiko an' Jesosy ny voninahitra. Fa rehefa tao anatin'ny toritenin'ny mpanompon'Andriamanitra Pastera Jao hoe asio Jesosy ny fiainanao, na mivarotra ianao na mandeha ianao naiza misy anao tsy ny fahasarotan'ny fiainana, tsy ny tsena tsy mandeha, tsy ny zava-misy ato ambonin'ny tany fa asio Jesosy. Dia nanomboka teto dia ohatrany efa natsapa hoe tena misy Jesosy eto dia misy ny fanatrehany. Fa tao anatin'ny toritena dia nanomboka henoko niala le izy. Dia nivavaka ihany koa Pastera Jao tao aorianan'ny tenin'Andriamanitra hoe zay marary rehetra dia tsy mitondra aretina mivoaketo fa tsy maintsy sitrana mivoaketo. Averiko an' Jesosy foana voninahitra fa nivoaka teto tsy naheno fanaintainana tsony. Dia ny alatsinainy tsy maintsy hivarotra fa tena hoe voninahitra ho an' Jesosy fa tsy henoko tsony. Dia ny alatsinainy tena hoe maina tsy hitako teo tsony hoe nakaiza zany le aretina teto fa mifazako ilay izy saika hoe anitatra tena hoe anitatra le izy fa sofa teo Jesosy teo ny mpanompony dia tena hoe averiko aminazy ny voninahitra. Dia ny zavatra faharoa moa dia manoloana an'izao fanompotsika an'Andriamanitra zao dia tena hita ny olona hoe na amin'ny zavatra tsy dia manahoana tsisy dikany ary indraindray dia ananganan'ny olona atsika ho fahavalo indrindra fa tsika izay manara-dia an' Jesosy dia nisy olona nanana olana tamiko teo amin'ny tanàna misy anay efa ela. Ezaka foana nanantona anazy fa tsy nety ny resaka tamiko izy. Nandeha nitoriteny teto tamin'izay momba ny famelan-keliko. Tato ihany dia efa nanomboka ny teny Jesosy avelako ny elony inona nataony anahy dia avelako ny elony anantona anazy na tsy avamiko ary ny fahadisoana. Dia lasa mona nanantona anazy tao aoriana nay noko ny tenin'Andriamanitra teto tonga tany an-trano Zoma hariva. Averiko an' Jesosy ny voninahitra fa tsisy resaka lavabe fa nanantona dia niarahaba dia tonga izy dia namiana anahy voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Izay mahatonga antsika hoe ninona zavatra nataony Jesosy teo amin'ny fiainanao dia zarao fa misy olona hafa delivren'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zavatra nataony teo aminao. Misy olona hafa koa mandray fahasoavana. Hitanareo raha natsiarinareo nisy fotoana teto ny afatra teto tamin'izay nisy joro vavolombelona hoe famelan-kely dia mbola zay mesazy dia tao aorianan'iny nisy olona hafa indray nahafahany Jesosy tao anatin'izay hoe famelan-keliko izay. Dia tena hoe ninona dia tantarao izay nataony Jesosy teo amin'ny fiainanao. Alleloia. Andao hivavaka tsika re. Raha eo misaotra manome voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy. Makasitraka tamin'ny nataonao teo amin'ny fiainan'ny mpanomponao. Misaotra anao satria matsiaro tokoa izay fa velona ny teninao. Ary rehefa ny teninao dia no alefa dia misy zavatra tsy maintsy mitranga eo amin'ny sehatra rehetra izay hitrangana izany. Hoy ny teninao hoe nandefa ny teniko mba hanasitrana azy. Misaotra fa nafahanao tao anatin'ny toriteny ny mpanomponao iny. Nisitranonao ny aretina, nesorinao ny fanaintainana. Misaotra fa manasitrana fo maratra ianao Andriamanitra. Ary ninona izay rehetra dingany famelan-keloka tokony ataonay dia fa ianao melo lalana. Mankasitraka indrindra ny amin'ny fitiavanao ho anao ny dera, ho anao ny voninahitra tamin'izay rehetra nataonao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Miteka mafitsika ho an'ny Tompo.
Alleluia. Daontsika angataka amin'ny fanamasina mba ho feno firam-baovao ny fotsika. Rehefa tena tafahoana marina amin'i Jesosy tsika dia tsy tahotra sy vesatra intsony no feno mameno azy fa fiderana fiankohofan'Andriamanitra. Na dia anatin'ny torimaso ara dia mbola mihira ny fanahintsika. Dia ndao hifandrombaka androany mba ahazo firam-baovao amin'ny fanamasina indray tsika androany. Alohan'ny andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra dia ndao omena azy ny fotsika mba ho feno fiderana. Tompo, androany Jesosy eo tena maniry izay ny amenonao ny fona mihoatra noho ny omaly, mihoatra noho ny teo mangetaheta n'ilay loharanonay na ilay nilazainao izay hoe miboboika ao anatinay tsy mety maty. Dia ilay fiainana mandrakizay efa satarina ety an-tany vokatry ny fiambonanay aminao. Androany Jesosy hira firam-baovao izay tsy hira fitarainana izay, tsy hira tahotra izay, fa hira firam-baovao ny amin'ny fatokinay, ny amin'ny fisianao Andriamanitra eo fiainanay. Androany izay itianao amin'ny hazo fijaliana, hibanjina anao Jesosy eo dia hanome voninahitra anao satria mendrika loatra ianao Jesosy ary ianao rery matoy izao anay. Alleluia. Favia mina
fantatro fa zao malala fa momba ianao. Alleluia. Irao, oh, oh, oh. Alleluia. Dao irantsika tirana ankiray hoe raha mbola ianao no raiko, raha mbola ianao ny Jesosy, raha mbola ianaoko ny mpamonjy ahy dia tsy ho kivinao vinanoviana any Jesosy ahy. Fantatro fa ny zavatra rehetra velanao hitrango eo ny fiainako dia anefena mba hahatonga tena mifankahita aminao. Jesosy ahy ho irainay. Mety be da be ny zavatra mifanohitra amin'ny zavatra eritreretinay mitranga eo amin'ny fiainana isan'andro. Raha ny manodidina dia mety miteny hoe fahaverezana, fahampotehana, faharavana. Fa zao kosa Jesosy, izay rehetra mibanjina, ilay menarana ela, izay rehetra mijery ianao, izay rehetra mitodika any aminao, dia tsy hanan-kery amin'ny fahafatesana. Androany Jesosy miaraka izahay mitodika eo aminao, ilay nahatonga anay ho zanak'Andriamanitra, ho sitranay izay rehetra efa nataonao. Tompo, satria fantatray fa raha misy matoky sy tsy mivadika amin'ny teny no lazainy dia ianao zany. Raha mbola ianao no raiko, Jesosy mandraky izahay, tsy ho não
Jesosy hatrantsika aoka ianao tsy fantoka amin'izay mbola tsy tonga Jesosy efa eto amen dia ho tiavintsika hatrany hatrany izy atmosferany lanitra amen tsy hoe mandany répertoire akorintsika fa raisintsika occasion foana fotoana rehetra iankofana sady izany amen manasanao aho omeo foana maximum raha mbola omenao fofinaina koa zay Jesosy raha mbola omenao fotoana koa zay Jesosy itiavana ianao zany halleluja
Alléluia. Asyti atanana mahafon'Andriamanitra. Jesosy misaotra anao zay a, makasitraka anao indray ty takarivo ty. Ianao no nanendry zao fotoana zao a, ahafahanay mandray sy mifandray aminao amin'ny alalan'ny teninao. Misaotra ny amin'ny anjara asa fanompona, omenao ny tsirairay avy, ahafahanay mifantoka sy mifankahita aminao a, ao anatin'ny fotoana rehetra izay anatrehanao anay. Fantatray feo amin'ny fiainanay mandrakariva amin'ny fanatrehanao. Fandroany ariva raiko amin'ny anaran'i Jesosy, ataovy tsapanay mihoatra trany ny asa arbidiny fiankohofanay eo anatrehanao. Dia aoka amin'ity takarivo ity ny voninahitra ao, anjaka sy anapaka eto anivonay, ary ny anaranao rery no mena voninahitra mandrakizay. Amen. Andao ity an-tanana mafy be an'Andriamanitra. Manira antsika tsara avy azo toerana. Alleluia. Androany ariva dia noentin'ny fanamasintsika ao anatin'ny fotoana fohy a. Iresadresaka mahakasika momba ny fahasaropiaron'Andriamanitra ny amin'ny fiankohofanao. Saropiaro Andriamanitra ny amin'ny fiankohofana. Ary mamaritra ny asarbidiny zany atao hoe fiankohofana zany a, ny fahalalanao zay Andriamanitra ivavahanao. Raha aloha zay. Faharoa, ny fahafantaranao ny sitrapon'Andriamanitra mba hahatonga ny fiankohofanao tsy ho diso sy ny vavaka izay asandratrao a, ho voaray eo am-pelantanan'Andriamanitra. Tiako ho fantatsika fa anisan'ny mamela marika anankiray ahatonga ny fiankohofanao tsy ho diso, ny fahendrena sy fahatakarana ary fahalalana anananao ny amin'Andriamanitra. Hoe Andriamanitra iza no antsoinao ary makaiza ny vavakao. Voaray ve? Tena izy ve ny ankohofanao? Le Andriamanitra rain' Jesosy Kristy. Fa amin'ity takarivo ity dia sorako an'Andriamanitra no tombontsoam-pahasoavana manokana sy ny famanginy, fa tena anazava amin'ny antsipriany a mahakasika momba ny fahafahatsika miantso an'Andriamanitra ao anaty anarana marina tsy andiso ny fiankohofantsika. Tiako fantatsika dia ny aty am-piandohana fa ny tena anaran'Andriamanitra dia tsy izay anarana nomen'ny olona azy na nahitany olona azy, fa izay nambarany momba azy tamintsika. Misy atao anaty Baiboly ny tenin'Andriamanitra maneho ny anarana nahitany olona azy, izay atao hoe mpanompon'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Ary misy koa ny anarana izay nisehony tamin'ny olona mpanompona ampiasainy tamin'izany fotoana izany. Izany hoe miresakantsika eto ny amin'ny soratra masina sy ny testamenta taloha. Ho amafisoko etaona ao anaty fandalinana kely an'ity takarivo ity ny marina momba ireo sy ny tontolo ara-panahy mila ahitsy mba tsy ampivily lalina ny fiankohofantsika fa ho pura na adio tsara amin'Andriamanitra irery ihany. Ary tandremo fa satria fahavalo fetsy ratsy mamily fifantohana sy fiankohofana amin'ny fampianaran-diso ny devoly, satria izy dia fahavalon'ny fiankohofanao amin'Andriamanitra. Mila manaraka tsara tsika ireo teboka sy fanambarana marina voalazan'ny tenin'Andriamanitra, aseho ny fanahy masina ny amin'ny famonjena sy ny fitondran'Andriamanitra an'izany ho an'ny fiangonany amin'izao andro faran'izao. Ny tanjon'ny fiarahantsika amin'i Jesosy tsy no ampiasainy na koa nompo azy fotsiny, fa ny sitraka ny famonjeny feno sy ho fantany amin'ny fotoana iverenany, apakatra antsika ho ao aminy. Ary rehefa tonga ny fotoana farany elantsika eto ambonin'ny tany ka iseho any amin'ny rahoan'ny lanitra lay tokana sady be voninahitra, tiantsika, malala antsika ary namonjy antsika hatramin'ny voalohany dia tsy iza fa Jesosy, dia tsy ho diso adresy na ho sanatria ho voafitaka ao anatin'ny fiankohofana sy lalan-diso ny fivainiananao teto ambonin'ny tany, fa eo na sy azo antoka tsara fa hifankahita amin'ny rehefa neny ny feon'arkanjely sy ny trompetra n'Andriamanitra. Tadidio ry havana fa Satana tsy fahavaliny hoe ianao anana ny zavatra rehetra, ianao anana an'izao tontolo izao,
fa izy mikatsaka sy tia mila lalandava amin'ny fiankohofanao ho diso lalana. Ary tandremo fa rehefa tsy mifanaraka amin'izay nilazain'i Jesosy ny fanomponao sy ny fampianaranao, dia diso finoana ianao ary koa mety ho diso fiafara, ary koa mety ho diso ny mandrakizay izay antenainao hiaraka aminy, satria izy ny mpamonjy ianao ary izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana ho anao. Ny fisehoan'Andriamanitra amin'ny testamenta taloha dia mifandraika tamin'ny fanekena izay ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ireo olona nantsoin'Andriamanitra tao hoe mpanompon'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Andehantsika hijery karazana olona anankitelo andraisantsika lesona ao amin'ny testamenta taloha, ny fiovan'ny fanekena sy ny fijoroan'ilay mpanompo ary ny nisehoan'Andriamanitra tamin'ny ampahany amin'ireo mpanompo tsirairay avy izay nisehoan'Andriamanitra ireo. Tiako fantatsika izany fa Andriamanitra tsy nisehoseho foana tao amin'ny testamenta taloha, fa misy antony ny fisehoana amina mpanompon'Andriamanitra. Isak'izay manao vizity Andriamanitra dia anao fanekena amin'ilay mpanompon'Andriamanitra izy, anomana ny fidirana izao tontolo izao any amin'ny lalam-pamonjena talohany nahatongavan'i Jesosy. Ohatra, andray ohatra ny anankiray amin'izany isika, i Abrahama. I Abrahama izao dia fanekam-piankonana no naorin'Andriamanitra taminy. Izy nazo teny fikasana fa amin'ny alalany nitahina ny taranaka rehetra eto ambonin'ny tany. Ara-piankonana ny fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, izay mampatriarika azy. Fanekena miorina sy mivantana tamin'ny fijoroan'i Abrahama sy ny finony. Izany hoe mijery ny fijoroan'i Abrahama Andriamanitra, manorina fanekena miaingy avy amin'ny finony Abrahama Andriamanitra, ary ny sain'Andriamanitra ho fahamarinana izany. Dika fa fanekena miorina tamin'ny fahamarinan'ny joroan'i Abrahama sy ny finony. Ao amin'ny Genesis 3:1-2 dia miteny an'izany ny tenin'Andriamanitra rehefa namangy an'i Abrahama Andriamanitra ao amin'ny 1:4 dia hoe ny sain'Andriamanitra ho fahamarinana ilay finony. Ao amin'ny 1:5 amin'ny Genesis 3:2 ary nino an Jehovah izy ka dia ny saina ho fahamarinana izany. Io fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama io no fanambarana voaraina na révélation voaraina. Ary io no nahatonga ny Abrahama tsy tafavoaka tamin'ny ady varotra anafahana ny Sodoma sy Gomora, satria tsy ampy ny fepetra sy fahatakarana ara-pahalalana nananany amin'Andriamanitra tamin'io tranga anankiray io. Andriamanitra izany saika ampiasany Abrahama ihany anafaka firenena anankiray mpanota mba hiasa ny famindrapon'Andriamanitra tsy handingana an'io firenena io, fa vokatry ny fahatakarana sy révélation ny afo natao ambadiky ny fanekena izay nisehoan'Andriamanitra taminy. Manaraka tsara sika dia voafetra ny fahatakarany Abrahama ny amin'Andriamanitra. Izay no mahatonga milaza aminareo fa ny fisehoan'Andriamanitra rehetra ny amin'ny testamenta taloha ny fandimby, na altara io izay natsangana mpanompon'Andriamanitra, na toerana io izay nisehoana mpanompon'Andriamanitra tamin'Andriamanitra ka nanomezana ilay mpanompon'Andriamanitra anarana an'ilay toerana izay tonga ny hoe heverintsika taty aoriana fa anarana iantsonan'Andriamanitra noho ny karaktera sy ny toetran'Andriamanitra izay nisehoana alalàn'ilay mpanompon'Andriamanitra azy. Tiako fantatsika fa ireo fisehoana rehetra izay nisehoan'Andriamanitra tamin'ny mpanompon'Andriamanitra maro samihafa tany amin'ny testamenta taloha, nanomboka tamin'ny Abrahama sy ry Mosesy sy ny mpaminany rehetra, dia tadidrio fisehoana amin'ny ampahany. Jereo ny masony akaikinao dia teneno izy, ny fisehoan'Andriamanitra tamin'ny olona dia fisehoana tamin'ny ampahany. Izany hoe fisehoana tsy nahafeno ny fepetra na afa-po an'Andriamanitra, fa fisehoana tamin'ny ampahany. Jereo fa niady Abrahama mba hisarika ny mason'Andriamanitra tamin'ny Sodoma sy Gomora, hijery fahamarinana eo amin'ny olombelona mety maty. Ao amin'ny Genesis 3:20, Genesis 3:20 manomboka amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20, dia hitantsika ny tenin'Andriamanitra fa niady varotra i Abrahama hoe dia nanantona Abrahama ka nanao hoe aringanao miaraka amin'ny meloko avany marina. Angamba misy olo marina 50 ao tanàna, aringanao koa vaka tsy amindranao fony tanàna noho ny 50 marina izay ao.
sanatria aminao raha anao toy izany ka amono marina miaraka amin'ny meloka ianao ka ny marina atao tahaka ny meloka sanatria aminao izany tsy tsara marina va ny mpitsara ny tany rehetra. 2:20 ary Jehova raha mahita 10 marina ao an-tanàna ny Sodoma dia amindrako fo ny tanàna rehetra no ireny. Dia minanteny 2:20 dia namaly Abrahama ka na hoe indro fa efa samy teny tamin'ny tompo a nefa vovoka sy lavenina. Dia 2:20 angamba ho latsaka ny 10 marina moa aringanao va ny tanàna raha noho ny 10 aroa izy tsy andringana ozy izy raha mahita 10 ao. Dia 2:7 dia mbola niteny tamindray izy niady varotra Abrahama mandrapatonga tany amin'ny 10. Dia jereo ny zavatra nitranga. Romanina 7:10. Romanina 7:10 ny apôstôly Paul dia nilaza araka ny voasoratra hoe tsy misy marina na dia iray akory aza. Zany hoe dingana ra-pahatakarana tao anaty fanekena ny fandraisan'ny Abrahama tamin'Andriamanitra dia nanondro sy nisarika ny mason'Andriamanitra hitsara hijery ny fahamarinan'ny olona. Ka raha nidina hatramin'ny ray azy Abrahama dia tsy nahita Andriamanitra na ray ara satria tsisy marina na dia ray akory azy. Inona ny zavatra mitranga? Raha mijerytsika eo amin'ny boky Mpitoroteny 7:7-20. Mpitoroteny 7:7-20. Jereo ny zavatra mitranga ao. Mpitoroteny 7:7-20 amin'ny anaran'i Jesosy zao ny vaky ny teny. Zay ny tadiaviko koa fa tsy hitako dia zao lehilahy ray no hitako marina tao amin'ny arivo fa tao amin'ny vehivavy arivo dia tsy nisy hitako na dia ray akory azy. Raha mijerytsika ny lehilahy dia solotenan'i Jesosy araka ny teny hoe lahy ny lohan'ny vavy tahaka ny Kristy lohan'ny fiangonana. Ny vavy natao fiangonana endriky ny fiangonana ary Kristy natao endriky ny lahy. Dia jereo ny fahamarinana. Aza misy migesta eto hoe ny lehilahy zany misy marina fa ny vavy ny tena faran'izay ratsy indrindra. Fa raha fiangonana ianao dia misokajiny hitovy amin'ny vavy. Atsangany ny tanan'izay mandrea. Io lehilahy anankiray marina tao amin'ny arivo Jesosy rery. Tsy marety akaman'Andriamanitra. Jesosy rery. Ka io nataony Abrahama io no mampiariary ny fahabangan'i Jesosy teo amin'ny olombelona mpanota. Io mampiariary ny fahabangan'i Jesosy hoe banga Jesosy zao tontolo zao amonjy azy. Satria mankolo-marina anankiray zao tontolo zao dia Jesosy Kristy. Dia jerena reo ny zavatra nitranga. Nanomana tao anaty vision avy amin'Andriamanitra zay nampiviliny Abrahama tao anaty fahatakarana voafetra satria limite ny révélation nananany Abrahama ny fetra ny révélation nananany Abrahama dia nisy ny fandraisany tamin'izay nahalalany Abrahama n'Andriamanitra sy ny niarahany taminy. Dia hitanareo ny zavatra nitranga. Mosesy indray tsy fanekem-piankonana fa fanekem-panafana firenena tandindon Jesosy Kristy daholo ireo anankiroa ireo. Dia jereo ny zavatra nisy. Ny zavatra ho avy dia Kristy. Fa rehefa tonga ny fotoana tapa-kevitra Andriamanitra anaisitra ny zanak'Israely tsy ho andevy tany Egipta dia niseho tamin'i Moïse indray Andriamanitra. Koa satria tsy mitovy ny fampiasan'Andriamanitra sy ilan'Andriamanitra ny Abrahama sy Mosesy araka le fanekena sy le révélation sehon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama sy Jakoba sy Isaka dia niova indray ny fisehon'Andriamanitra tamin'izay ampahany sy nahalalany Abrahama azy fa nampahafantarany tenany tamin'ny Mosesy ny fandraika tamin'izay fanekena niarahany tamin'i Moïse. Niova ny fanehon'ny tenany, niova ny révélation nisehony tamin'i Moïse, ny fanaraka tamin'izay tian'Andriamanitra ampiasana ny Moïse. Exodus 4:9 ny 2 ka hatramin'ny 4. Exodus 4:9 ka hatramin'ny 4. Zao ny vaky ny teny ao. Ary Andriamanitra ny teny tamin'i Mosesy ka nanao hoe zany Jehova. Ary tamin'ny anarako hoe Andriamanitra tsy tona Jehova El Shaddai no nisehoko tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba.
fa ny anarako hoe Jehova tsy mbola nahafantarany ahy, fa inona no mahasamy hafa n'le Jehova voalohany lazainy fa nahafantarany azy, sy le Jehova faharoa tsy nahafantarany azy. 14 ary naoroko tamiko ny fanekeko hanomezako azy ny tany Kanana dia ny tany fiaviany izay efa nivainy anany. Eto Andriamanitra dia te-hiteny fa ireo anarana rehetra nisehony arak'io izay nisehony tamin'ny Abrahama tsy nitovy tamin'izay nisehony tamin'i Moizy. Tsy ampy sy feno nisehon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ireo mpanompon'Andriamanitra ny fandimby rehetra teto ambonin'ny tany. Dikan'izay tsy tanteraka teo amin'ilay fahafenona tian'Andriamanitra anehoana ny tenany, ny anarany, ny fanaraka tamin'izay révélation sy antom-pisina nisehony tamin'ny mpanompon'Andriamanitra tao amin'ny testamenta taloha samy hafa. Eto zao tsika nita hoe Abrahama, Isaka, Jakoba hafa no nisehony taminy. Tonga Moizy, antom-pisina hafa no ilany azy, fanekena hafa no ilany azy, révélation hafa no nisehony taminy. Le Jehova nisehona tamin'ny Abrahama, tsy Jehova niseho tamin'ny Mosesy. Dia inona ny zavatra nitranga? Rehefa nisokatra ny révélation tao Moizy dia nanomboka niova ny fivavaka Moizy, ny fanaraka tamin'izay révélation nisehon'Andriamanitra taminy. Hitanareo, manova fiankohofana ny fahatakarana ao amin'ny anarana. Andraso, tiako henonao tsara ty fahamarinana ty. Tena mahasarotiny an' Jesosy fa mivanginy Jesosy dia lozako raha tsy mitory aminao sy manambara aminao ny fahamarinana. Zao le izy, reo anarana rehetra nisehon'Andriamanitra arak'io tsy misy sy feno ary tanteraka teo amin'ny mpanompon'Andriamanitra tsara avy fa tamin'ny ampahany avokoa. Ny fandraika tamin'ny iraka sy antom-pisina izay nilan'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra tsirairay avy. Rehefa nampiasa Mosesy Andriamanitra dia nomba azy tamin'ny fanehoam-pamantarana sy fahagagana goavana izay tsy mbola nisy toy izany satria nomba azy Andriamanitra. Abrahama kosa nefa tsy dia nampiasaina tahaka ny Mosesy, tsy nahita fanehoam-pamantarana sy fahagagana ohatran'izay nampiasana ny Mosesy, satria ny ilan'Andriamanitra fanehoam-pamantarana sy fahagagana dia fomba manaraka ny Mosesy mba hampiaiky firenena sy fanjakana fa velona ny Andriamanitra n'Israely ary manafaka azy amin'izay fanandevozana tiany Egyptianina niazonana azy. Midika, Andriamanitra dia saropiaro amin'ny anarany izay sehony ary mitondra fanehoana sy révélation mifandraiky amin'ilay nisehony tao amin'ny anarany izay endrika tia nitondrana ny fiangonany mba tsy handiso ny vavakao. Eny hoe mba tsy handiso ny vavakao dia mila mijoro ianao ao anaty fahatakarana mametraka tsara ny lanjan'ny anarana. Atsangano ny tanàna izay mandeha. Ahoana ny fisehoan'ilay izy? Jereo ny Exodus 3:30 Exodus 3:30 ny 9:7 ka hatramin'ny 9:7. Ny ady varotra i Abrahama nampitodika ny mason'Andriamanitra tany amin'ny fahamarinan'ny olona. Fa noho ny fahalalany Mosesy niotra an'Andriamanitra tamin'izay anarana tsy nisehon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama fa révélation nomen'Andriamanitra ny Mosesy, vita amin'ny Mosesy nampitodika ny fifatohan'Andriamanitra tsy ho any amin'ny fahamarinan'ny olona fa ho any amin'ny fahamarinan'ny teniny. Zay reo izy. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, efa hitako io firenena io fa indro firenena mafiatoko izy, 10. Ko ankehitriny avelao irehetra amin'ny fahatezerako. Ka ho aringako izy ka tonga anao firenena lehibe. Inona ny mahasamy hafa an'io tamin'ny Sodoma sy Gomora 9:1. Fa Mosesy nifono tamin'i Jehovah Andriamanitra nanao hoe Jehovah, nahoana ny fahatezeranao no mirehitra amin'ny olonao izay nentinao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny hery lehibe sy tanana mahery. 9:12. Nahoana ny Egyptianina no avela ilaza hoe mba hahita loza no nitondrany reny mivoaka aminony azy eny tendrombohitra sy andringanany azy tsy ho amin'ny tany. Miala aminy fahatezeranao Jehovah, ny fahatezeranao mirehitra ka manenenany amin'ny loza izay anjony olonao. 9:13. Tsarovy Abrahama sy Isaka sy Israely mpanomponao izay nianiananao tamin'ny tenanao sy nilazanao hoe amaro ny taranaka ho tahaka ny kintana sy amin'ny lanitra ary zany amin'ny lanitra ary zany tany rehetra no lazaiko.
izany dia omeko zany tendretrazaiktrano dia omeko ny taranakareo ary izy andovo izany mandrakizay ny 740 ary Jehova dia nanenina ny amin'ny loza izay nokasainy amelezana ny olona. Jereo tsara, niova ny anarana, niova ny révélation, niova ny vokatra. Misy résultat miova, aoriny ny anarana niova sy ny fisehoana niova sy ny révélation niova. Samolo ny testamenta taloha reo, inona ny tian'Andriamanitra ho tenenina? Mitovy ihany ny problème ovana, samy firenena oelany elanina fa samy mpiodina sady mpanota. Fa ny vokatra tao anatin'ny intervention nisy ny fandraisany tao anatina fanekena roa samihafa. Fanekena voalohany échec, ny réussir ny fanekena faharoa. Ahoana mipetraka ilay izy? Naomby ilay fanekena faharoa. Inona ny antony? Ny tiako kotsindrindra dia zao. Sainy hoe Mosesy tsy niaino tsara an'Andriamanitra fa nakatahaka be fahatany any Abrahama. Ametra-panontaniana aminao tafavoaka ve izy? Tsy tafavoaka izy. Rehefa nanaiky Mosesy ny fitarihana dia tanteraka ny fanompony satria ny fanaraka tamin'izay nitondran'Andriamanitra azy ny zavatra nataony sy ny nijoroany teo anatrehan'Andriamanitra nanelanelana ny hafa. Samy mijoro, Abrahama lehibe sy Mosesy lehibe. Fa samy hafa ny vokatra. Échec Abrahama tsy naomby, fa Mosesy naomby. Inona na samy hafa andreo? Ny fanekena sy ny anarana mamaritra ny fisehoana sy vokatra. Samy testamenta taloha reo. Ny anankiray fahatelo, fanekena vaovao sady mandrakizay, Jesosy Kristy avy any Nazareta. Rehefa tonga nofo Andriamanitra ny seho Jesosy, tonga ho fanatitra tokana amonjy atsika, dia feno fepetra ny fisehoan'Andriamanitra. Tsisy famangina sy fanekena hafa intsony no fanaovan'Andriamanitra tamin'ny olona. Fefa tanteraka sy tomombana na ny fahafenoan'ny fepetra raha-panehoana amonjen'Andriamanitra ny olona. Nanomboka tany amin'ny Abrahama, Mosesy sy ny mpaminany, mbola tsy vita ny famonjena. Fa rehefa vita ny famonjena, zavatra hafa no misy eto ambonin'ny tany. Tsy hoe olona nanao fanekena tamin'Andriamanitra ny vanginy manokana, fa Andriamanitra nidina nanao fanekena tamin'ny olona namangy azy manokana. Tsy mitovy. Ny fisehoan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia nafeno ny fepetra mpanehoan'Andriamanitra ny tenany teo amin'ny olona. Jesosy Kristy tsy ilay anarana tamin'ny ampahany sehoan'Andriamanitra namangina olona manokana. Tsy ilay aloko ny fisehoan'Andriamanitra, tsy ilay aloko ny fisehoan'Andriamanitra namangina Mosesy, fa ilay fahatateran'Andriamanitra nidina naka ny endriky ny olona. Alleluia. Aneo ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra. Hebreo toko voalohany, ny andino voalohany ka hatramin'ny andino fahatelo. Ny tenin'Andriamanitra dia manambara mazava ny fahasaropiaron'Andriamanitra ny amin'izany, amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa nampitenen'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny mpaminany, tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa fahiny, dia amin'izao andro farany izao kosa nampitenenany amintsika ny zanany, izay voatendry ho mpandova ny zavatra rehetra. Izy nariny izao tontolo izao, izy koa ny famirapiratany voninahiny sy endriny tenany indrindra, ary miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Ary rehefa nanao fanadiovana afaka amin'ny fahotana izy, dia mipetraka teo amin'ny tananakavanany lehibe any amin'ny avo. Halleluia! Lay tena endrika Andriamanitra ny tonga. Jaona toko 10, ny andino 17. Inona ny voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy? Zao ny voalaza amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ozy izy, za sy ny ray dia ray ihany. Ny fiverenanao any amin'ny aloko na tandindona dia midika fampitena sy faharavana, satria tsy ao amin'ny programa mpamonjena amin'ny fiankohofanao. Raha ohatra ka mbola mitovy ihany ny fijoroanao iantso Andriamanitra tany amin'ny testamenta talohan'ny azo fijaliana sy ny fiantsonao an'Andriamanitra aorinan'ny azo fijaliana, dia tsy ilaina ny azo fijaliana. Militsika maharaka tsara ny programa n'Andriamanitra sy ny fanekena vaovao tao amin'ny Jesosy, mba tsy handiso ny Andriamanitra zay topotsika, satria misy no atao hoe Andriamanitry ny Jiosy. Satria nanao fanekena tandindona ho an'ny Jiosy Andriamanitra, raha nampiasa mpaminany
raha nampiasa mpisorona tamin'izany, raha nampiasa mpanjaka tamin'izany, nampitoerana ny fanahany. Ary ireo endrim-panehoana any amin'ny testamenta taloha dia tsy mahafeno ny fepetra na anehoan'Andriamanitra ny tenany tamin'ny alalan'ny zanany, izay tanteraka nahafeno ny fepetra pahafenoany ny famonjena mahandriamanitra azy. Andriamanitra tsy hoe te hiseho amin'ny olona mba hanampy ny olona. Noho izany tsy ilaina ianao miantso an'i Jehovah Jireh, tsy ilaina ianao miantso an'i Jehovah Tsedikano, tsy ilaina ianao miantso an'i Jehovah Elohim Adonai, tsy ilaina izany. Ampo anao le Andriamanitra rainy Jesosy Kristy. Jesosy Kristy tsy hoe anarana nisehon'Andriamanitra tamin'ny ampahany, fa izy mihitsy ny fahafenoana maneho ny anaran'Andriamanitra, natao hitondra famonjena ho an'ny olombelona rehetra, fa tsy foko jiosy na firenena vitsivitsy. Mpamonjy zao tontolo zao izy. Zao natoko fatelo andiny feno ambiny folo. Toy izao nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Meny zanany latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa na fiainana mandrakizay. Aza miverina any amin'izay nanehoan'Andriamanitra ny tenany ho an'ny jiosy sy ny sehony tamin'ny ampahany, fa ringanany ianao sady tsy fantany. Miorena tsara ao amin'izay efa namonjeny ianao sy ny antsony ianao fa tamin'ny famonjeny, fa ampy ny azo fijaliana. Da nefa mila mailo tsara tsika ny amin'ny fiankohofana marina. Tsy misy petina ny fiankohofana takian'Andriamanitra aminao, fa fetsy ny devoly dia mila lalana. Ny fahafenoan'ny famonjena any amin'izay ampahampanehoan'Andriamanitra tamin'ny hafa mbola niandry famonjena. Jehovah Jireh mbola tsy tonga Jesosy. Ary mandinitsika ny amin'ny hoe Jehovah Jireh, mba andaony ho vakitsika hoe inona ny antony natonga n'Andriamanitra, natonga ny Abrahama nanomeza ny anaran'izany. Dia andao aloha tsisy interprétation diso eto, fa fahamarinana fotsiny tsotro zao no zaraintsika ao anatin'izao teny zao mba atonga ny fikofantsika tsy ho diso ao anatren'Andriamanitra. Raisiny Genesis 2:20 ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Genesis 2:20 andininy fahaefatra ambin'ny folo. Ary ny anaran'izany tany zany dia nataony Abrahama hoe Jehovah Jireh. Dia izany nanaovana mandraka ankehitriny hoe any an-tendrombohitra no isehon'i Jehovah. Dia ndao tsika heritreritra manana tany zay ao bypass. Dia io taninay ao bypass misy ny tranonay io dia asika soratra be eo vavahadinay hoe ataoko amin'ny teny latina le izy hoe Deus me requies. Inona ny dikan'izany? Dieu mon repos. Na hoe Jehovah Shalom. Teny io le izy. Anaran'ny taniko le izy. Ozy izy eto koa ny anaran'le tany Jehovah Jireh. I Abrahama nanao ny anaran'le tany hoe Jehovah Jireh. Fa tsy niteny izy hoe ary ny anaran'Andriamanitra le nahitany nataony hoe Jehovah Jireh. Tsisy interprétation diso zany. Vérité absolue zany satria voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary ny anaran'izany tany zany. Dia ndao tsika eritreritra hoe Jehovah Jireh. Anaran'ny tanin'ny Abrahama anie zany derainao zany. Mbola mahazo miditra lalindalina kokoa ve ako? Ny anaran'izany tany zany dia natao Jehovah Jireh. Teto i Abrahama nanome anaran'ny taniny zany hoe titre parcelle Jehovah Jireh. Eno le izy tsy hoe anaran'Andriamanitra aloha, fa mety nampidiry no ao anatin'ny titre ny anaran'Andriamanitra. Ohatra ny ianao mametraka ny anaran'le taninareo vao azo io ny raha mahazo tany dia ataoko hoe Goshen. Ao vetsika. Dia inona ny dikan'le izy? Ny dikan'le izy ao ny an-tendrombohitra misehon'i Jehovah. Dia sainao anie tonga dia niraisinao ho anaran'Andriamanitra sy derainao isan'andro ny anaran'ny tanin'ny Abrahama. Tena misaina venao va voaray tsara fiankofanao ary amin'ny adresy tokony andehanana le izy. Propriétaire-ny Abrahama, Jehovah Jireh. Fa tsy niarahany taminao
no zany avelao fa anazy iny androany ianao efa ao amin'ny Kristy. I Abrahama nanehoana fa ny tendrombohitra no isehoan'Andriamanitra fa ianao mpiakohaka marina sy navelan'i Jesosy ny tendrombohitra iombona aminy ao amin'ny fanasy fahamarinana mba aseho miariara ny rahalahy. Jaona toko 4 ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Jaona toko 4 ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Mba ataovy miariary tsara vitapoky ny tapirenena fa mifanohatra mihitsy Jehovah Jireh sy Jesosy avy any Nazareta. Lefa tsy mandeha le izy ary tô tsy mivoaka ato areo koa rahalahy zany dao are. Jaona toko 4 ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. O Jesosy taminy raha vehivavy minoa fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na any Jerosalema azy nivavahanareo amin'ray. Ndika ny Jehovah Jireh teo tendrombohitra no isehoan'Andriamanitra. Eto Jesosy manohatra an'le tendrombohitra fa tsy eo Andriamanitra. Andraso mba fantatao ve zany aiza ny fiankohofanao direction makaiza le izy fa ho avy Jesosy. Hiady varotra ianao hiantso an'i Jehovah Jireh. Anarana tanàna le izy fa tsy anaran'Andriamanitra le izy. Ary nidika le izy any tendrombohitra no isehoan'Andriamanitra. Eto Jesosy manohatra ny 9:20 fa tsy mila makany tendrombohitra rehefa hivavaka. Dia ny 9:20 ho jerentsika ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo. Izay kosa mivavaka amin'izay fantatrareo satria avy amin'ny jiosy ny famonjena. 9:13 fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ray amin'ny fanasy ny fahamarinana fa ny ray koa mitady vavaka aminy ho tahaka zany. Vavaka amin'ny fanasy fahamarinana fa tsy vavaka rendez-vous eny tendrombohitra. Aza misaina fa misy Andriamanitra eny tendrombohitra hivavahana fa Jesosy ny teny tsy anina any Jerosalema fa rehefa hivavaka nareo amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra amin'ny fanahy sy fahamarinana. Ny toerany Jesosy ny lazainy Abrahama nahazo fanitsiana i Abrahama satria ny altarany Abrahama altarany sehoan'Andriamanitra taminy melohan'ny famonjena. Fa ny fatokavan'i Jesosy atateraka ny famonjena. Ho avy ny andro satria ny andalana izy. Eny andalam-pamonjena izy midika fa rehefa tateraka ny famonjena ianao tsy mila altara atsangany eny tendrombohitra eo amin'Andriamanitra fa efa vita ny altara teo amin'ny hazo fijaliana tao Kalvari. Ary amin'ny alalan'ny finoanao an Jesosy sy ny fandraisanao an Jesosy tsy misy altara hafa tokony ho amasinina akoatrany ao anatinao. Jesosy mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Eto tsy toerana le izy fa fo. Ary rehefa nateraky indray ianao dia tonga zanak'Andriamanitra. Ianao zao mahita ao anaty Baiboly fa nanangana altara Gideona nataony hoe Jehovah Shalom, Jehovah fiadanako. Fa zao ny anarana tokana neken'Andriamanitra ho an'ny olombelona rehetra tsy nomeny anarana hafa ianao fa anarana tokana ihany dia ampy. Ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tsy anarana nahitan'ny olona an'Andriamanitra fa anarana avy amin'Andriamanitra ho an'ny olona. Sura lavitra no izay mbola tianao hiverenana any amin'izay aloka tsy tokony hitodiana fandrosoanao amin'ny fahataterahana. Ny apôstôly Paul dia nilaza amin'ny Efesianina toko 7 ny 4:20 ka hatramin'ny 4:20. Ary noho izany no andoliako amin'indray zay azahoany fianakaviana rehetra ny an-danitra sy aty an-tany anarana. Mba omeny anareo araka ny hareny voninahitra sy mba ho atanjahana fatratra amin'ny fanahy toe-panahinareo mba hitoeran'ny Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana ka maka siorina mafy amin'ny fitiavany ianareo matanjaka tsara mivokatry ny fanahy. Mba aizanareo mba ny olona masina rehetra ny ahafantatra tsara ny saka ny lava ny ary ny avony sy alaliny
ary alala ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana mba hamenona anareo amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Ary an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatantsika na heverintsika azy araka ny hery izay miasa atao amintsika. Lioka toko voalohany ny 9:30. Inona ny voasoratra ao? Zao ny voasoratra ao. Ary indry toejazy ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany dia ataonao hoe Jesosy. Ny anaran'i Jesosy avy any an-danitra nomena ho an'ny olona. Lioka toko 2 ny 9:20. Zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa tapitra ny havalona ka hofirana ny zaza dia nataony hoe Jesosy ny anarany. Ary ilay nataon'ny anjely fony, araka ilay nataon'ny anjely fony tsy mbola nitoritolonao tao an-kibo izy. Mahazonao ve zany? Aza miverina miantso anaran'ny altaran'i Mosesy. Exodus toko 17 ny 5:15. Exodus toko 17 ny 5:15. Amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nanorina altara Mosesy ka nanao ny anarany hoe Jehovah Nissi. Anaran'ny altara dia Jehovah Nissi. Dia nao amin'izany faly ery ohatra ny jiosy miteny hoe Jehovah Nissi. Altara ny Mosesy. Altara efa tranainy be fanekena tamin'ny Mosesy. Ianao efa avancé. Te hiaina ho retardé. Anarana altara le izy. Gideon mpitsara toko 4:20. Jakoba koa raha ho tany saina eto lava loatra. Fa jereo daholo reo anaran'Andriamanitra izay nisehony tamin'ny olona fa misy zavatra anankiroa. Na le izy anarana nomen'Andriamanitra, nomen'ny olona n'Andriamanitra, na le izy anaran'Andriamanitra niteneniny tamin'ny olona. Fa raha niteny tamin'ny olona izy niseho tamin'ny ampahany koa. Dikan'izay tsy misy antony anarana nitenenina, anarana nomena. Noentinao nomezana voninahitra azy satria ianao tsy olona taraiky mbola jiosy miandro Mesia. Fenao efa tonga Andriamanitra naneho ny anara fa maninona mikarokaroka zavatra tsy tokony hokarohany. Nga tsy feno izay nomen'Andriamanitra. Ampy Jesosy! Tsy zay nahitany ny hafa azy fa zay nisehony tamintsika. Izy no niseho tamintsika sy nanambara amin'ny fahamarinany fa ny anaran'ilay mpamonjy izay ho avy dia atao hoe Jesosy. Izy anafaka ny olombelona rehetra fa tsy hoe ny jiosy fotsiny. Mission s'accomplit neny Moïse. Le izy arana nijanona teny an-dalana. Fa neny Jesosy navita hatramin'ny fitsanganany tamin'ny maty sy ny akarana ny an-danitra ary amin'izao ora sy minitra sekondy zao zany anaran' zany teo ankavanany ray ny tompony. Halleluja. Ary nomeny antsika ty ambany masoandro any mba hanehoana ny hery sy ny voninahiny andraisantsika famonjena ny ao amin'ny anaran'i Jesosy ny fiarovana avo indrindra ary ny fahafenony hery andraisantsika famonjena. Jesosy mpanjaka. Halleluja. Somary amenina tsara ho an'Andriamanitra. Efa nambara ny fanahy tamin'ny Davida mpanjaka zany fa Andriamanitra dia nanome voninahitra ny teniny ho ambony noho ny anarany rehetra. Salamo 7:30. Hivavaka manandrify ny tempolonao a Jehovah ka hitsaoka sy hanome voninahitra ny anaranao noho ny famindraponao sy ny fahamarinanao. Fa efa nomenao voninahitra ny teninao ambony ny anaranao rehetra. Iza le teny fa ny teny dia tonga nofo ny aran'olona tamintsika izay nomena voninahitra sy nomena anarana hoe Jesosy. Ary rehefa tonga izy hamonjy ny olombelona rehetra ho afaka ny fahotana dia ho amin'ny anaran'i Jesosy ny andolian'ny lohalika rehetra sy dia ranon'ny lela rehetra ndray na ny any an-danitra na ny etỳ an-tany na ny any ambanin'ny tany. Jesosy ny mpanjaka ny mpanjaka, izy ny mpamonjy. Halleluja. Halleluja. Manondro an' Jesosy io teny io. Inona ny tsy ampy fa ampy Jesosy. Tsika tsy navelan'Andriamanitra norona finoana amin'Andriamanitra niseho tamin'ny olona na koa hitan'ny olona mbola tsy nandray famonjena. Fa tsika nantsoin'Andriamanitra norona finoana amin'Andriamanitra tonga nofo olombelona maneho ny tenany tamintsika. Tsy ilaina ny fahatongavany nofo
naneo ny tena niaritra hatramin'ny fahafatesana sy teo amin'ny azy fijaliana raha mbola hiverina iantso Jehova jireno na Jehova tsy etika no na elaela tsy ilaina. Maninona miverina any amin'ny zavatra efa nandrosoana ianao izy efa naseho ny ariary anao mbola sy te fampiresahana merenana any amin'ny zavatra efa tsy tokony hiverenana fa asa fanompoana mitondra fahafatesana satria aloko ny zavatra ho avy fa rehefa miseho Jesosy dia miariary ny fahafenona tamin'izay ny afina tany aloha satria ny fahafenona ny fahatsarana rehetra dia ny eken'Andriamanitra ho aminy sy amin'ny alalany ary noho izy. Fa izy no ny eviny izao zavatra rehetra izao, fa izy no miazona azy, izy ko no antony, izy ane no memboninahitra, izy ane no memboninahitra, izy ane no memboninahitra, mandrakiza Jesosy eo Jesosy ane no memboninahitra, Jesosy eo Jesosy ane no memboninahitra, Jesosy ane no memboninahitra, tanantsika rehetra rehefa mifampianarana no manomboka mandrimbona na koa tsy manondro ny finoana iorina amin'izay efa nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia zava-poana izany satria zay tsy manondro sy manaiky ny fahafenon'Andriamanitra tonga nofo dia tsy avy amin'ny fanan'Andriamanitra, tsy avy amin'ny fanan'Andriamanitra. Jaona voalohany toko fahaefatra. Alleluia. Jaona voalohany toko fahaefatra. Jaona voalohany toko fahaefatra andiny faharoa ka hatramin'ny andiny fahatelo. Zao no afantaranareo ny fanan'Andriamanitra ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an' Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra. Ary zany ny fanahy antikristy izay efa renareo fa ho avy sady efa amin'izao tontolo izao sahady. Efa eto sahady, mamily lalana fampianarana izy. Tsy miorina ao amin'ny Kristy fa miverina any amin'ny Jehovah Jireh. Mamily lalana fiankohofana tsy amin'Andriamanitra fa amin'ny zavatra hafa. Tany fa tsy nisehony tamin'ny olona fa nisehony tamintsika nanehoany tenany. Dia izay tena endriny tokoa tsy fiankohofana amin'ny Jehova hafa na Shama na Jireh na Tsidkeno na Elelion tsy fantatro izy ny fiantsoana azy any an-tendrombohitra fa ao amin'i Jesosy Kristy irery. Ny hoe mpiankohaka tadiaviny iray dia tsy ilay mitady azy any an-tendrombohitra mbola any an-tendrombohitra Andriamanitra fa ilay miombona aminy amin'ny fanasy fahamarinana. Rehefa mifanasy fahamarinana ianao tsy miandry tendrombohitra nova fiainana fa isan'andro mpiainana miova miaraka aminy satria tsy any an-tendrombohitra intsony fa efa ao anatinao. Ary izy misy ny tena zatra ny Jerosalema intsony any an-tendrombohitra. Diso be Abrahama ilay ny tena izy any an-tendrombohitra Andriamanitra fa efa ao anatinao izy. Kristy ao anatinao ny fanantenana voninahitra. Ao amin'i Jesosy Kristy ilay fanekena vaovao sady mandrakizay satria izy nylay fahafenona mahafeno fepetra tamin'ny fahamarina sy fahamasinana amonjo ny olombelona rehetra. Filipiana toko faharoa ny andiny fahadimy ka hatramin'ny andiny fahafolo. Aoko aminareo zao saina izao zay tao amin'i Jesosy Kristy tompoko fa na dia nanana ny fanan'Andriamanitra azy izy na dia nanana fanan'Andriamanitra azy izy natao fa andiny fahenina ny endrik'Andriamanitra azy izy dia tsy nataony zavatra ny fikiriny mafy ny fitoviana tamin'Andriamanitra fa nifohanany tenany tamin'ny nakany endriky ny mpanompo sy natongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Dia ny fahavalo ary rehefa hita fa nanam-pitare olona izy dia nanetritena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana. Andiny fasivy koa izany nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra mba ho amin'ny anaran'i Jesosy ny andolean'ny lohalika rehetra na ny an-danitra na ny etỳ an-tany na ny any ambanin'ny tany. Dia ny faraika ambin'ny folo
1:20 sy anekelela rehetra fa Jesosy Kristy ny tompo ho voninahitra andreo. Tsy misy resaka hoe atsovo ny anaranafa. Tovotro ny tanan'izay maheno ahy. Amin'izao nefa misy an'izany e. Atsoina kely ny anaran'ilay profety. Alohan'ny hanotsony ny anaran'i Jesosy, Andriamanitra ianona, tsy maintsy tafiditra kely ny anarany. Non, tsisy fampianarana mametraka an'izany. Ampy ny anaran'i Jesosy. Tsisy mahasolo azy satria ny jaonina anie. Toko 8:1 zaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin'ray afa-tsy amin'ny anarako. Io anarany io koa ny tenenin'i Jesosy. Jereo fa niteny tamin'ny mpianany izy. Jesosy tsy niteny mihitsy na indray mandeha na mpianatra mialohan'ny ekarany. Ary ny apôstôly ihany koa ao amin'ny testamenta vaovao mbola tsy nahita na indray mandeha ary Paoly mivavaka dia niantony Jehova Jireh ohatra. Fa ta izy fampianarana io e. Manomboko zao zany aza mirahira ndreny hoe Jehova Jireh kwambitutucha parcelany Abrahama zany no ohatrany hoe mahita mihitsy anao ino fa midina Jehova Jireh. Ampy Jesosy. Averiko ampy Jesosy. Tsika anie indraindray mandihy tsy ampy révélation. Any le problème atsika. Zany mahatonga amin'ny teny mba miverena makasaina kely aloha mihaino ny fanamasina. Tena mba hiverina eo le fampianarana marina satria omanina akariny. Raha vao diso fiankofana, diso fampakarana. Zao no toko 8:17. Ary na inona angatanareo amin'ny anarako dia ataoko zany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Fa amin'ny anarako izy ny teneny zany. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako, azo angatana Jesosy amiko aloha sy amin'ny anarako mety daholo. Ianareo dia ataoko zany. Ataony sa tsy ataony? 9:20. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irahan'ny ray amin'ny anarako. Izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Eto parakleto avy any an-danitra ny fanahy masina. Andriamanitra ohatranao eo akaikinao zany ny fanahy masina dia miteny izy hoe fanahy masina. Izay zany le nataon'Andriamanitra tany an-danitra. Mandana midiny eny ambony tany amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Irahan'ny ray amin'ny anarako. Fanahy masina raha irahany amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy amin'ny anaran'i Jehova Jireh. Sarotiny ny fiankohofanao aoko marinao amin'Andriamanitra. Eo amin'ny 15 eo kaikaiky eo ihany. Jona toko 10:20. Inona zavatra lazainy eo? Tsy anareo no mifidy afo zany no mifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy amo ary mba haretany vokatrareo mba omeny ray anareo zay rehetra angatanareo amin'ny anarako. Na inona tsisy anarana hafa ao andikanao amin'ny ampahany fa fahafenona no nomeny Andriamanitra anao. Zay nahafa-po an'Andriamanitra no nomeny anao. Eo amin'ny Jaona toko 5:20 kaikaiky eo ihany. Ny 9:7. Jaona toko 5:20 9:7 dia mba hondikanitsika kely amin'ny 9:20 avy eo. Ary amin'izany andro zany dia tsy anontany ihany inona ianareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa na inona angatanareo amin'ny ray dia omeny anareo amin'ny anarako. Izany 9:20. Amin'izany andro zany dia angataka amin'ny anarako ianareo ary tsy milaza aminareo fa izaho no angataka amin'ny ray ho anareo. Rehefa ny zavatra natao amin'ny anaran'i Jesosy dia Jesosy mangataka amin'ny ray. Tsy makany amin'ny ray tsy amin'ny anaran'i Jesosy zany tsika. Dia aza fangarongaro kely le izy azafady. Efa vita amin'ny famonjena, mila mijoro tsika satria aloka ny zavatra nitranga ireny tsy mahafeno fipetra amin'ny fanekeny.
amin'izao tsisy fanekena taloha noho izany tsy ilaina ny altarany abrahama tsy ilaina ny altara fa ny altarany jesosy teo amin'ny azo fijaliana nenao ianao jentilisa tsy mahita ny lanitra zany raha tsy amin'ny alalany noho izany ny famonjeny raisina dia aza mitonatona makany amin'izay tsy tokony ale ataovy amenina tsara ny altarantsika iny tsy zay natsanga atsika akory fa zay natsangany ho atsika miditra fotsiny tsika fa tsy manangana ninoninona ampy ho anao ny fitiavany hoe tiatanina mafeo an'Andriamanitra rapitso ny toyny a rapitso maraina mingavy ianao hiverina fa mbola lalindalina kokoandray a toy ny lesitsika rapitso makasika mbo amin'ny fiankofana miafina ambadiky ny anarana mitiafa mafeo an'Andriamanitra anao tsika filazana sy fanatitra ny tian'Andriamanitra vetivety a dia honin'izay aza misy miala fa hivavaka ho anao amen alleluia 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 miarabanao zay tsy mitonatonana alleluia tsara Andriamanitra otra nangina be daholo aloha androany ny aina rehefa avy eo tsika afaka mifaly tsara mihitsy ataovy ampifaliana aloha tsy hoe ozy izy ianao hoe tena ahoana zany toroteny zany dia le fanatitra ataonao motomototra be atolory ampifaliana atolory ampitiavana alleluia fotoanatsika eto amin'ny asa fanompoana dia tahak'izao indray ny pasteur rehetra mba mijanona rehefa avy eo zay tonga eto a etsy amin'ny etsakakaiky ny pasteur jaoetsitsika no misy fandaminana kely tsy maintsy atao a noho ny amin'ny zavatra misy manarak'izay rapitso a rapitso ny iarabana ny anniversaire ny mois de mars fa mialohan'izay fiarabana anniversaire zay aloha dia ambara fa rapitso a fotoam-bavaka fandraisana fanasan'ny tompo manomboka amin'ny fitora eto amin'ity toeranyity a dia rehefa tapitra ny fotoam-bavaka dia miaraba ny tompona anniversaire dia mety manontany ianao efa maninona zay vao arabaina tsy fantatro fa zay a no fotoana mety zay ngamba nisy nyreto jirojiro be da be reto e mba spécial ho an'ny mois de mars alleluia de mois de mars dia kivokivy be rovina rapitso no arabaina entina mbavaka ianao amen 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 dia ankoatra ny fotoana rapitso moa misy zany ny fotoam-bavaka ny vondrom-bavaka isan-karazany a eto Antananarivo manodidina Antananarivo eto Madagasikara na hatrany ivelany ary zay tratranao dia zay mba fotoana tianao andehanana dia manontany mpanompon'Andriamanitra zay na ny ambassadeur zay mandehandeha eny a misy fotoana betsaka fahatsika ina moa ny antony ireny averina foana hoe mba hiomananao tsy ho diso fiankofana mba hahatonga anao tsy hitonatonana amen amen zany sa tsy amen za tsy teny tsony a dia ny fotoanatsika milatsinainy eto foana zany fotoana sekoly latsinainy sekoly mpamahana olana talata sekoly mpanasitranana ary ny alarobia sekoly ny tokantrano sy fitahim-panahy etsy amin'ny super u Analakely a no misy ireo fotoan'ireo manomboka amin'ny fitora maraina indray afahantsika mianatra tsara amin'le mandray an'le teny tsisy kilema raisitsika tsiraray avy dia avy eo a ny Zoma moa mazava ho azy eto fotoanatsika tahaka ny androany amin'ny efatra sy ny sabotsy marina manokana fa misy ny lundi de Pâques iarahantsika miaraka andao tehaka mafy ho an'i Jesosy a izy rehefa niandry an'izany zao mba hiaraka lundi de Pâques ay reto reto tsisy nanam-po hoe mba afaka miara milalao andray miaraka tsika eny adorodosy a Ambohijanaka amin'ny lundi de Pâques manomboka amin'ny folo ora ny fotoanatsika eny a misy tenin'Andriamanitra mazava ho azy rehefa miaraka tsika misy tenin'Andriamanitra foana dia aorianan'izay misy kilalao tsy hoe kilalaon'Andriamanitra fa miara milalao tsika alleluia miara milalao tsika dia samy mitondra ny sakafony a samy mitondra sakafony nefa na zany aza dia misy tsakitsaky eny a misy ranom-boaloboka eny a ranom-boankazo misy ranom-boankazo zany amin'ny vidiny marary a afaka jifainao dia zay fotoanatsika zay fotoanatsika ankoatran'izay fionatsika eny amin'ny radio FM 90.8 a sy eny amin'ny hvkl-mission
afaka narahanao ny toriteny rehetrarehetra. Ndao tsika hitsanganary a anoditra mifanatitra ho an'ny tompo. Ainjiro aty aloha anarany tananao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy. Mankasitraka anao zay tompo. Misaotrany amin'ny zavatra rehetra na ny takatray na ny tsy takatray. Misaotrany amin'ny fahamarinana. Zany ny manafaka anay tsy ho andevo. Misaotra tompony amin'ny zavatra rehetra. Zany ny akasitrahanao. Dia androany manokana manolotra zao fanatitra zao zay fahafolon-karena sakrifisy nomany tsirairay Andriamanitra. Dia hitanao ny tany ambony ianao ny amaly zay mba etaetany ao amin'ny fiainana. Ianao ny karakara zay momba tsirairay avy androany. Dia makasitraka ray izany ho anitra kasitrahana ho voninahitry ny anaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tsika tehaka mafy andaisantsika mbaloboloandroanitra. Eritreretinareo hoe tao an-trano birao nitokana dia manandran-tanana. Wow! Ianao le Jehova Andriamanitra, Jehova Jire. Mandeha le vavaka, lasa le izy. Voatonona daholo ny anaran'Andriamanitra rehetra tonga dia mampiditra n'le sehony tany aman'olona mifanaraka tsara n'le petrapetraka tsara zany le hoe anao demandy. Zanazonareo le izay le ao am-po zany. Hozy izy Andriamanitra. Tsy voaraiko ny vavakao. Tsy izy zany ataonao zany. Taitra be amin'ny anaran'i Jesosy. Miala ny devoly manelinkelina ny saina. Dia mihamafy le izy. Hay le tsy devoly. Fa Jesosy anitsy fiankohofana. Satria tsika lefa manomana an'le hoe fiangonana tsy misy petipetina na fiketronana. Na zay le akarina. Noho izany miahitsiny foana, ahitsiny foana, hifanaraka any amin'ny lalana tokony sehony sy ahitany ianao amin'izay faranao. Tadidio fa mandrakizay tsy miankina amin'ilay mahafinaritra antsika hoe tia le mampety dia eto le tiako, tia ny nazatra dia za sura fa tena tonga dia baso zavatra zao satria zao le nianarako. Fa meteza ho tarihany. Rehefa tarihany ianao dia vanginy moramora. Izay madio am-po ihany no ahita an'Andriamanitra. Dia anatin'ny vavaka ianao hitsin'Andriamanitra satria tany sincérité ianao hoe tena ny aminy teo amin'izay vao niteny Jesosy fa maninona zany hatramin'izay dia efa voaray. Misy zavatra arakaraka ny androsonany anehoany azy bebe kokoa hatrany hatrany. Tianareo ve zany teny zany? Andao ity tanana mafy be ho an'i Jesosy Kristy izy le saropiaro aminao mba tsy ho voavily ny fiankohofanao fa amin'ilay anarana tokana sady marina ny etsotsika azy izay anarana ekeniny anarana rehetra sy foretany lohalika rehetra. Izy rery ny mpamonjika. Avy reny zao Jesosy rery ny mpamonjika. Amin'ny anarany no anatonako ny ray. Raha tsy izy tsy tafiditra ao amin'ny fiainana mandrakizay tsy manana fiainana mandrakizay tia Jesosy mino ny famonjenao mino ny azo fijalianao anompo anao mandrakizay, miaraka aminao mandrakizay, zanakao mandrakizay, anao mandrakizay. Avofany amin'ny lanitra ny tanao dia misoron'Andriamanitra ny fonao manontolo. Makasitraka raiko amin'ny anaran'i Jesosy. Manao ilay mitoetra eo seza fiandrianana mandrakizay ny voninahitra. Misandrato ny fiainany zanakao tsirairay avy. Oka nikasika eo sy ny fahasoavanao. Ilay ampo anay, ilay ampo anay. Epita sy ameno anay tsiray avy eto amin'ity toerana ity androany arivony. Dia oka ianao no hikasika anay, oka ianao no hanafaka anay, oka ianao ny anaisitra ny salobona rehetra, oka ny fanasitrananao akasika ny saray avy izay tonga eto androany. Amin'ny anaran'i Jesosy, aoko sitrana amin'ny ratra-po ianao, aoko sitrana amin'ireo karazana vesatra rehetra izay tsy mampitraka anao fa tia sy tanana angejana anao. Dia oka ny voninahitran'Andriamanitra narina anao indray ary ny fahatsarany ameno anao hatrany. Ananao fahatsapam-pifaliana eo amin'ny fiainana, feno azy, feno anao ny fiainako Jesosy.
zany ny faniriko ambony indrindra, zany ny faniriko ambony indrindra. Halleluja. Fofany amin'andro ny tanao dia mifalia amin'Andriamanitra, miravoravoa amin'ny mpanao anao, fa izy no antom-pisitsika, izy ny fiainatsika, izy ny rehetra ho atsika. Vetivety zao tontolo zao dia hifarana, tsy mandrak'izay sy fanaperany ty tany ty, fa sambana izay mitoky sy manana an'Andriamanitra ho ampingany, fa izy no iaina ny fitsarana sy andeha amin'ny fiadanana, satria manana ilay tokana sady marina mandrakizay ianteherany ianao. Misaora azy amin'ny fonao manontolo, makasitra azy amin'ny fananao manontolo. Mendrika ho azy ny fiderana mandrakizay, mendrika ho azy ny fitsahoana mandrakizay. Halleluja. Misaotra Jesosy, makasitraka anao zay. Misaotra tompony fotoananao any arivo, mendrika anao ndera ny aja, ny saotra ny voninahitra ny laza, famendrena ambony indrindra, mendrika ho amin'ny mpanjaka ny mpanjaka no atolotra ekoaka eo atongotra ao zay, manaisitra ny amboara amboninahitra ny atapindohanay, manoraka azy eo atongotra ao fa mpanjaka mandrakizay ianao. Raha misy dera, laza, saotra, famendrena ho anao rery mandrakizay, ilay izy etretreko ho mandrakizay. Jesosy mpanjaka ny mpanjaka. Halleluja, 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 halleluja. Hosana, mendrika ny mpanjaka anay mandrakizay. Raha izany fa ho anao reny mandrakizay, tianay ianao, maminay ianao, mendrika ianao, lehibe ianao, mahery ianao, ambony indrindra ianao. Misaotra Jesosy, makasitraka anao zay, dera ho anao mandrakizay, voninahitra ho anao mandrakizay. Halleluja. Hitanareo ane Jehovah ka iaronareo, mpamirapiratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka mindrafo aminareo, mananatra ny tavany aminareo ane Jehovah ka menareo fiatanana. Mandana amin'izao herinao zao fa ny tompo mbanao, mandana amin'izao herinao zao fa ny tompo ameno anao, mandehana amin'izao herinao zao fa tsy vidy zany ianao, feno Andriamanitra ianao. Mandana fa le nanompokasa tsara teo aminareo, dia izy no anosy anatanteraka an'izany hatramin'ny farany. Manana antoka fa amin'izao fotoana itenenako zao efa manao fahagagana Andriamanitra, fa mantana sy fahagagana manaraka rehefa maro toerana ny finoana, ary ny zavatra azoko antoka manompo Andriamanitra velona isika. Tsika tsy miantso Andriamanitra tsy fantatra, fa Andriamanitra tsy nitadiavintsika akory fa tonga nanantona antsika, amonjy antsika, nanaisitra antsika teo faratsy itsika, ary nanangana antsika ho isan'ny olona no amarininy noho ny fitiavany. Jesosy a, mendrika anao ny voninahitra. Raha izany ho anao reny mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Zareo fahasoavana, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen. Azadino fotoanantsika tapany faharoa, raha pitso maraina toy n'ilay androany, veloma tompoko.